Avy aminareo raha matovadiny hoe fanetananareo ny mpifidy nahoana moa antoninina ny tokony hifidy an'ireto candidat reto. Nareo zany ny olona resy lahatra voalohany amin'ireo vadinareo reo, dia mba mangataka iray minitra ny angatahako, tsy mila manao discours lava be ohatran'ireo mpanao politika reo akory nareo dia ometsika satria ny fitenenana farany nomeko an'Andriamatoa ajo Andriananarivelo satria izy nometsika voalohany azafady, satria izy nometsika farany tamin'ny teo dia ny ramatoa vadiny tsirairay avy atobokitsika amin'ny ramatoa vadiny candidat Roland Ratsiraka. Teny Ndraimbava mba henony ny mpanaraka ny fandarana sy ny vahoaka malagasy fanetanana hifidy ny candidat. Miaraba ny vahoaka malagasy, aza miala amin'ny MTS fa ny candidatsika dia tsy miova amin'ny teniny. Izy zany candidat akaiky ny vahoaka ary tsy anaranareo tongava daholo. Misaotra tompoko. Manana andraikitra be dia be nge zany première dame zany reto hoe ay ny ramatoa vadiny candidat Hery Rajaonarimampianina teny Ndraimbava. Miaraba ny vahoaka malagasy rehetra dia manentana antsika rehetra hifidy ny hery vaovao an'ny Madagasikara, sady olona efa voasedra no olona manana traikefa. Misaotra tompoko. Ramatoa vadiny candidat Camille Vital. Miarahaba ny vahoaka malagasy rehetra, za dia resy lahatra voalohany amin'ity vadiko ity satria miaramila izy ary Madagasikara antsika ity dia ny aina tao anatin'ny gaboraraka nandritra an'izay fotoana maromaro zay. Inoko fa izy no amerina Madagasikara amin'ny laoniny. Koa manentana antsika vahoaka malagasy rehetra, fidio ny laharana 10 Camille Vital fa izy no afaka ampandroso any Madagasikara. Misaotra tompoko. Ramatoa vadiny candidat Jean-Louis Robinson. Malagasy rehetra Madagasikara ny tenako. Raha nanapaka ny naka ny fitondra fanapahan-kevitra izy rotsaka tamin'ny avril dia efa nanolo teny izay mivady ho an'ny firenena ary vonina ny tenako anohana ankahery azy amin'ny andraikitra lehibe izay ho raisiny ary matoky an'izany docteur Robinson zany dokotera rehetrarehetra Madagasikara dia efa nanaiky azy ary hatramin'izao izy dia mitana ny teny nomeny ary olona tsy mivadika ka matoa izy nanorina ny fikambanana le atao hoe avany ny vahoaka aloha ny andrianina dikan'izany mahatsara ny fangirifiriny ny vahoaka izy ka avany ny aingany ny fampandrosoana Madagasikara. Misaotra tompoko. Ramatoa vadiny candidat Ajo aleonareo mijanona eo akaikin' zareo eo ihany mba sady mandravaka an'le sary. Ramatoa vadiny candidat Ajo Andriananarivelo. Voalohanteny aloha dia miaraba antsika rehetrarehetra, isika vehivavy manohana vatsika tsirairay avy. Asa sarotra tokoa io nefa tsy maintsy hijorontsika ho an'ity firenena ity. Ny mitodika voalohany indrindra aloha angambany aty amin'ity atao hoe ramose vadiko ity. Misaotra anazy be da be ny tenako satria raha nanapa-kevitra izy hiratsaka ho filoham-pirenena, candidat ho filoham-pirenena, tsy fanapa-kevitra ny raisiny samy rery fa ny fampidinianay mivady. Ary na dia mafy taminay ara le fandraisana le fanapa-kevitra satria tsy mora zany adidy zany dia mbola mijoro ihany izay mivady amin'izao fotoana izao. Ny fanetana nataoko amintsika mpijery sy mpanohana sy mpankafy ny candidat Ajo Andriananarivelo dia tsotra, aza miala amin'ny fahaenina, larana fahaenina Ajo Andriananarivelo ary efa io izy. Misaotra tompoko. Misaotra tompoko. Ametsika ny